Mbola iresaka ny tontolony izay raha ny atsimo izay ihany isika ary itsitsika ihany koa ny vaovao anivo mahakasika ny tontolon'ny fifidianana. Anisan'ireo mpanao politika nilaza fa ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ny mofo ny prime ministre teo aloha Monja Roindefo. Manana ny ambarany ara moa ny tenany manoloana izao toe-dram-pirenena izao dia mikasika indrindra ny fifidianana sy ny raharaha any atsimo. Tsy marisika amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana madio mitondra amin'izao fotoana izao araka ny fijeriny prime ministre teo aloha sady filoha nasionaly Monument Andriamatoa Monja Roindefo. Ary ho azy tokony anova famindra mitondra amin'izao fotoana izao raha tiana ny hanatanteraka amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Mandra-pahatonga an'izany fifidianana zany tokoa moa mety ho firy indray ny vahoaka maty, na maty ny anoanana zany, na maty ny fahasalamana zany, na maty ny tsy fandriampahalemana zany, zay rahatsika mahita amin'izao fotoana zao. Ka efa nolazaina fa 2013 volana mainy tokony hanaovana fifidianana, nefa ny zavatra amin'izao fotoana zao dia hita fa tsy marisika amin'ny fametrahana an'izany fifidianana madio izany ny mpitondra ankehitriny, fa raha ny fahitana azy dia te hanao fifidianana izy dia ny fifidianana izay natao tamin'ny octobre 2010 ihany na ny référendum izay tsy misy mankatoa azy ny fanomanana ny pitsopitsony rehetra manodidina an'izany. Ka fotoanany izao raha ohatra ka misy tokoa ny finiavana dia mbola tratra ny hanaovana ny fifidianana amin'ny mai 2013, fa kosa fotoana no hiateo tokony anova famindra sy anova fietsika mahery vaika tokoa ny ataoko hoe mpitantana ny tetezamita ankehitriny. Mikasika ny raharaha tsy fandriampahalemana ny Atsimo Nosy dia anisan'ireo niona tamin'ny solon-tenan'ny Amnesty International izay nandalo teto Madagasikara amin'ny filoha Monument amin'ny mampitarika amin'ny fikambanana traboina noho ny raharaha atsimo azy dia nisy ny taritra izay nataon'Andriamatoa Monja Roindefo. Ka ny zavatra nolazaina tamin'ny Amnesty dia tsy manaja ny zon'olombelona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena indrindra fa ny zavatra mitranga ny atsimo satria maninona tokoa moa no any atsimo no anampahana ny fampiasana ny fitaovana mahery vaika sahala amin'ireny raha ohatra ka fantatra fa betsaka ny toerana maro izay anjakan'ny asan-dahalo eto amin'ny firenena. Ka manoloana an'izay indrindra no nilazanay fa hoe aoka samy ho tompona andraikitra isika satria raha tsy ilaza fotsiny ange za tsy hoe ilaza hoe aiza le hoe satelita manara-penitra zay nolazaina fa hoe anarahana ny dianomby reny ve zany le izy, reny le satelita manara-penitra hoe anenjehana ny dahalo, anarahana ny dianomby reny famonoana olona ireny. Ny Monument izay nanamafy fa mitsipaka amin'ny fampiasan-kery amin'ny vahoaka ny atsimo ary mitaky ny fahatsapatena ny mpitondra mba hiaino ny kikika amin'ny vahoaka izay lasa tsy hainoan'ny mpitondra amin'izao.